Fiadanany tompo amintsika tsiraray avy ao anatin'ity fotoana fiarahantsika ity a ny mpanomponao pastor Antsoa Zafimarato ihany a mbola miaraka tsika ao anatin'ilay loha hevitra goavana sady sarobidy a miresaka finoana foantsika miresaka finoana isika ny ten'Andriamanitra ho raisitsika androany dia mora tadidy be mihitsy Hébreo 1:12 izany hoe ray anankefatra Hébreo 1:12 andininy faha 1:12 fa kiko amintsika tsiraray avy le teny dia isotomantsika lesona na dia lesona ray fotsiny azy dia sarobidy be ho antsika tsiraray avy Hébreo 1:12 andininy faha 1:12 so afaka ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsaja azy izy satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana averiko androany a ary nasara azy dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsaja azy izy a satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana haitsika tsiraray avy loatra hoe efa 7-valopolo taona Sara nanomboka bevokan'ny Isaka 7-valopolo taona 7 taona Sara niteraka ny Isaka ny zavatra mahagaga dia hoe 7-valopolo taona niteraka baiboly nefa dia laza manokana hoe finoana ozy izy no nandraisan'ny Sara hery hanananaka rehefa nitsaja azy izy satria izy dia nandray ny raisiny tao anatiny tao hoe mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana kakatsorana dia hoe impossible amin'ny akanofo izany hoe 89 ans 7-valopolo taona hiteraka mila hery manokana mba raiso an-tsaina hoe aminay dokotera moa dia misy efa mandinika dia hoe ohatrany ahoana ny taolan'izany 89 ans zany taolan'izany efa manao ostéoporose fa mipotika ny taolan'izany ny muscle rehetra hoe nofo rehetra ny tranonjaza zavatra efa miazona zaza zany ny kibona vehivavy dia mila matanjaka ny andilany rehetra mila matanjaka ny nofo rehetra mila matanjaka ny tranonjaza mila mitoetra tsara zay miazona ny tranonjaza satria mavesatra zazakely anankiray rehefa bevoka ny vehivavy rehefa bevoka ny vehivavy misy fotoana miampy 10 kilao le fitoeran'le zaza le rano lay zaza ao anatin'ny kibo iny misy fotoana 10 kilao dia ny baiboly milaza hoe finoana no nandraisan'ny Sara hery hanananaka raha ohatra ka raha raisina amin'ny aranofo izany dia impossible vita tanteraka satria efa reraka daholo ny tena ray manontolo fa zao kosa nefa no ny finoana dia afaka mandray hery izay manarina ny faharerahana rehetra rehefa manana finoana ianao dia afaka mandray hery ahatonga anao ahavokatra ka mitsorana le dia izao hoe ilay hery nahatonga ny Sara ahavokatra za mirakla ny tranga tamin'ny Sara zany na hoe le fahagagana tranga tamin'ny Sara tsy hoe teraka fotsiny izy fa ny mirakla ny tranga tamin'ny Sara ny dia be dehibe voalohany a nanamboatra ny toe-batany indray afaka hitondra zaza nanamboatra muscle nanamboatra ny taolana nanamboatra ny tranonjanaka satria ireo rehetrarehetra ireo efa vizana jereo efa telo sady zay mirakla zay nanamboatra ny nonony ahafahany mbola ampinono efatra zay raha mbola aka mirakla amin'io zay dia hoe nahatonga n'ilay zaza mba raiso an-tsaina hoe zaza ahoana moa no mbola ahafahana olona 7-valopolo taona zay efa nitsara tamin'ny fomba behivavy amorona zaza anankiray indray na le famoronana zaza tao kibon'ny Sarary dia fahagagana izany hoe fahagagana tsy hoe fahagagana ray Sara bevoka ary Sara hiteraka na Sara hoe amoaka zaza ary vehivavy rehetra dia mahalala n'izany hoe ohatry ny ahoana zany hoe vehivavy amoaka zaza zany taraina ny vehivavy tsy vitako tsony reraka firy ny vehivavy mitomany hoe reraka fa hatrany mamoaka zaza ary dia fahagagana ho an'ny Sara tena aza amintsika tsiraray avy aby hoe ny finoana dia mahatonga antsika mahatonga ny herin'Andriamanitra ho tonga ao anatsika ary mahatonga antsika mandray le herin'Andriamanitra averiko mahatonga antsika mandray le herin'Andriamanitra mandray le zavatra ataon'Andriamanitra zay no sarobidiny hoe amin'ity taona ty ataovy izay mampatanjaka ny finoanao ninona mety hoe fa maty teo amin'ny fiainanao ninona mety hoe fa reraka tamin'ny fiainanao ninona mety hoe fa tsy mety tsony amin'ny fiainanao dia te hilaza aminao a finoana nazahoan'ny Sara hery
hanananaka mirakla be dehibe mitranga tao ambadika izany hery zany dia manona aminao koa zay hoe mba anana an'izany hery zany koa ne ianao fa ny fanalidiny sakrady izao satria nihevitra izy fa nahatoky ilay nanome ny teny fikasana zay nambagany amin'ny farany satria nihevitra izy fa nahatoky ilay nanome ny teny fikasana zany hoe ilay Andriamanitra niteny taminao zavatra anankiray raisom-ponao hoe io tsy mihaza ny teniny zany io mahatanteraka ny teniny io na impossible ary dia asehoan'ny Mahandriamanitra azy. Mino fa mazava amintsika izay afatray rehefa mino ianao ny finoana nananao ane tonga anao afaka andray an'le hery fa ny fanalahidy mahatokisatra amin'ny farany an'Andriamanitra hoe mahatoky ilay nanome ny hery ny teny fikasana. Tazomy le teny, tazomy hatramin'ny farany izay teny nomen'Andriamanitra anao fa milaza aminao ahako anome hery anao ampitranga zavatra Andriamanitra fa afakitsika. Raha io misaotra anao manoka izay amin'ny tompo-pahasoavana misaotra amin'izay afatra tsotra izay masony tsararay avy na fiangonana izy na fikambanana izy ampianaro izay mba hiazona izay teny fikasana fototra eo amin'ny fiainana ny tsiraray avy mba hahatonga ny teny fikasana iaina ny tsiraray avy dia omeo hery hahatanteraka ny teny fikasana ny tsiraray avy satria hery avy any aminao tokana ihany no hahatanteraka ny zavatra izay nambaranao taminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Tahin'Andriamanitra tompoko dia miorena tsara amin'ny fiangonana misy ianao mahery izy indrindra. Veloma tompoko.